rabanao natratra izao fotoana manokana izao ny farana ny herinandro mahafaly ny miditra indray eo amin'ny izany atao hoe farany herinandro izany. Samy manana ny ankalazany ny farany herinandro fa izaho manorevitra anao saintsainy ity tenin'Andriamanitra ity satria ray amin'ireo olona izay antsoin'Andriamanitra fa marina ianao dia ekeo izany teny izany mba hoentinao ho vatsy, entinao hamakivaky ny izany farany herinandro izany. Salamo 5:12 izay mivaky toy izao: fa ianao Jehovah no mitany marina, fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny apinga lehibe. Asian'Andriamanitra apinga andidina ny fiainanao hamakivaky izao farany herinandro izao, ary kasitraka anao izy ka iriny ihany koa ianao mba hankasitraka sy hidera azy mandritra n'izany farany herinandro izany. Misy ny fantarana izay ho andrehantsika rehefa avy eo Mahatsiarova, andeha hiditra amin'izany fiderana izany ianao dia ahatsiaro ny lalana no tantanan'Andriamanitra anao, ankasitrao Andriamanitra tahiny any ianao. Mahatsiaro an'iny hira iny aho zao amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny momba ny fiainako manokana mihitsy satria tena fitiavana tokoa io Andriamanitra io. Raha mahatsiaro aho dia mieritreritra ny fotoana izay niaran'Andriamanitra tamiko nandritry ny fianarako satria tena nahita sedra betsaka mihitsy natao anatin'ny fianarako teny amin'ny anjerimanontolo satria tao anatin'izany no nahatsapako hoe eo Andriamanitra. Tamin'izay fotoana izay mantsy haka ny lisansako dia very izany ny kitapoko, izay kitapo izay nisy ny fitaovako rehetra, nisy ny écolageko dia very izay zavatra izay. Nefa ny fotoana efa atombotra dia atombotra ny graduation tamin'izay. Teo aho izany dia nieritreritra ao anatin'izany mantsy ny fanaovana boky. Very tamin'izay ny ordinateurako tao anatin'izay kitapo izay. Kanefa na dia fohy ary ny fotoana
dia tsapako hoe teo Andriamanitra namerina ny fitaovana tamin'ny alalan'ny fidirana an-tsehatra ihany izany, ary tena mino aho fa mitantana mandrakariva io Andriamanitra io. Dia ny tena tsapako an'izany fitantan'Andriamanitra izany teo amin'ny fiainako dia tamin'izay fotoana izay. Eny fa na tsy tamin'izay ihany koa fa amin'izao ihany koa dia tena tsapako izy hoe mitantana foana satria na izao fihaonantsika telo mirahalahy izao ary dia efa fitantanan'Andriamanitra izao. Dia mahatsiaro aho hoe voatà manokana amin'izay fotoana izay na hatramin'izao ihany koa ary. Ka misy hira tena tiako hiraina izay koa miaraka amin'ny rahalahy Hosea, hiran'ny fanasana, dia miaraka hira kely tsika roa lahy. Fatikiana tsy misy rikotoana nandray ny tanako ka nampiorina indray ny fiainako dia indro tonga vaovao faravakilay fahasoavana. Ao anatin'ilay antsontsika hoe fiderana, ao anatin'izany indrindra isika amin'izao fotoana izao ary misy fanoloran-tena ihany koa, dia ny fanoloran-tena noho ny fahatsapana fa tokony ho ankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra atao. Azontsika atao ny manonona ny zavatra iray izay ankasitrahan'Andriamanitra toy ny hoe fanatitra, toy ny hoe fiderana ihany koa, fanompoam-pivavahana sy izay mety ho endrika isehony izany. Fa ao amin'ny Romanina 12 Paoly Apôstôly dia manentana antsika izao no fanambarana ny 1 manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no famindrapon'Andriamanitra mba hatovotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitraka Andriamanitra dia fanompoa mipanahy mety ataonareo izany. Ninona ataontsika dia resy lahatra isika fa misy fanoloran-tena ao ambadika izany, satria ho an'Andriamanitra izany, satria ihany koa mieritreritra isika sy mba manan-tena fa misy ny fankasitrahan'Andriamanitra. Mazana no mielo lalana izay mety ho tiantsika ho ankasitrahan'Andriamanitra ity fanoloran-tena ity. Kanefa tiantsika ny ametraka izany amin'ny toerana, satria ny fahafamanao rehetra izay natolotr'Andriamanitra antsika dia azontsika entina eo aminy amin'ny fanoloran-tena feno. Ilaina nefa ny hoe raha mba tonga amin'izany fanoloran-tena izany ihany isika, raha mba tonga amin'izany hoe mitondra sy miseho anatrehany, mitondra izay fantatsika fa natolony antsika, dia mba manam-paniriana kosa isika azo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra. Ary eo miditra ny toe-tsainy ny fiderana,
eo ihany koa no miditra ny antsoina hoe fankasitrahan'Andriamanitra. Tiako ny ampahatsiaro izay voalaza ao amin'ny Hebreo 12 ka ny 9 manao hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Eo ny fanoloran-tenantsika, antsoin'Andriamanitra itsika amin'izany. Eo ihany koa ny mba faniriantsika azo fankasitrahana satria tafiditra ao anatin'ny fideranan'Andriamanitra izay ataontsika. Fa mba hatanteraka an'izany, izany hoe mba hahatonga an'Andriamanitra tena hankasitraka izany, dia tsy maintsy mandeha amin'ny finoana isika. Ka izay ataontsika rehetra, ny fanoloran-tenantsika rehetra dia vokatry ny finoantsika na ny fandehanantsika amin'ny finoana ny marimarina kokoa. Ka ireto namantsika izay mitondra ny talentany eo anatrehan'Andriamanitra ireto dia manao izany, ary antsoina ihany koa isika, asaina ihany koa isika tsirairay avy any amin'izay misy atsika avy any manaraka izao fotoana izao, mba tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe fanoloran-tena ho an'Andriamanitra fotsiny, fa tena mba ho raisintsika ho zava-misy ary zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny hoe mandeha amin'ny finoana isika. Ka na ny fiainontsika n'izao, ny fanarahantsika n'izao fotoana izao dia ho ankasitrahan'Andriamanitra ihany koa satria nandeha tamin'ny finoana isika. Resaka kely ary zareo hitantara kely ny fiainako tamin'ny fahazazana
tany ho any amin'ny 10 taona, 12 taona tany, somary naherisetra, somary titiady tsy mandefitra toetrako izany tamin'izany fotoana. Nisy fotoana niaraka nandeha bisikileta izay sy zokinay tamin'izay fotoana izay andeha hianatra. Dia ny an-dalana eny mila vaniny aminazy dia ajanona mihitsy ny bisikileta dia raikitra ny fanondry, raikitra ny totondry dia amin'ny maha-mahery sisina na maherisetra anazy izay dia tena tsy manaiky resy izany mihitsy. Hitan'ny mpiara-monina eny an-dalana hoe ireo fa miady dia tsy manaiky diso izay no toetrako taloha. Ary misy fotoana koa ara ny bandibandy kely teo an-tanàna manao baolina amina terrain dia tonga avy any dia mandrava an'ireo. Misy tanoa ankizy maromaro fa tonga dia ravako dia rava io baolina io. Tamin'izay tena nienjehana eran'ny tanàna, kapoana mihitsy satria dadabenay masika. Taty aoriana tsapako hoe tsy mety ilay izy satria ny tena moa mivavaka kristianina dia tafaroana tany amin'ny resaka mozika ihany koa dia tsapako hoe tena tsy nety daholo ny zavatra nataoko taloha. Ary rehefa taty aoriana, rehefa mihaona amin'ny zalahy mpiara-milalao taloha dia izao no teny an-dry zalahy hoe lasa ohatr'izao moa ilay izy lahatỳ taloha nefa lahy tena tsy azo atao ininina mihitsy. Tena tsy azo atao ininina dia mahagaga an'ilay olona ilay fiovana. Isaorana moa Andriamanitra satria manokatra lalana ahafahan'ny olona tsirairay manapa-kevitra hanolo-tena ho anazy. Dia isaorako an'Andriamanitra fa safidy an'izay lalana izay dia tonga amin'izao laharana misy aminy. Dia hain'Andriamanitra satria hita rahalahy Hosea hoe nanolo-tena, nanantona an'Andriamanitra. Ny tena zava-dehibe ilay Andriamanitra mpamela heloka, izany hoe efa nosokajiany ho zanany tsika tsirairay avy dia eo foana izy vonona ny ray. Mitsangana izy mandondona eo am-baravarana dia raha manantona isika dia eo foana Andriamanitra. Ka ho an'ny tanora izay manahaka izao fandary izao antsika teny mirahalahy, tena zava-dehibe ilay fanoloran-tena amin'Andriamanitra satria zanany isika dia raisiny mandraka. Tena zanany mihitsy. Misy an'ilay hira hoe izao dia zanakao. Mahafinaritra izy iny.
mazinany dia mitataony raona misy toky tena azo antoka dia ilay mpamonjy tia feno asoavana amininy masono mifantoka ao ambany elatrao no fiereko raha mamely ny tafiotra mafire tsy matahotra ho izao feo anilako ianao e mazavana ny ali maizimbe. Isaoran'Andriamanitra tanteraka somatsara iny fandarana ny rahantsika teto iny. Manantena fa voarainao ny fiderana izay natolotra ireo niara-nideran'Andriamanitra taminao. Ary matoky ny tenako fa ny fankasitrahana izay nomenao sy nomen'Andriamanitra anao dia hitondra fiainana vaovao entinao hamakivaky ny herinandro. Koa meteza ary andray izany fankasitrahana avy amin'Andriamanitra izany. Mba ho tanteraka izany dia andesika hiaraka hivavaka isika ary. Misaotra Tompo ho noho ny fahafahanay miaraka nideranao teto. Fankasitrahana nasandratray eny dia ho ekenao any an-danitra ambony, ary ekeo koa izahay ho isan'ireo mendrika ny andray ny fankasitrahana avy aminao. Ny farany herinandro hatrehanay ity dia ho hitondra fiadanana ho anay, fifaliana ary ahatserovanay mandrakariva ny fitiavanao. Hivavaka dia angatahako sy tononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rasoanao ho tahin'Andriamanitra.